Valifatin'ny maty. Dia penny anjatantely raha vony arsoa nahenonao ny feon'ny ramoseta tanta Tantaran'i tolotra randriana arson Niaraka tamin'ny ravaka antsan'iony sy anjatantely. nandray fiosana nantotosa Tantaran'i. Tena sanao tokoa feritady tsy naposiko ka fa izany tsy mba nahitako andreniko akory na dia 2 minitra hatramin'izay natsiarovako saina ary. Tsy teny betsaka tsony ary dada fa tena mampalahelo aloatra andreniko. Mba natera-behivavy ihany ianao nefa dia manao toe-tsaina ohatran'izany. Mba hoako izay ihany ka ifonako moria. Za koa ary ny mba ataony mahita ny tsy fahita mihitsy amin'izao. Fahita inona ka? Nieny ary efa maty efa tsy hita tsony ka inona ny ataony ianao eo? Tsy fantatrao marina. Zany anie ny tena mandreraka ohatr'izao Fa misy inona nefa e? Tsy azoko mihitsy izay tianao ambara. Aza vao tsara mihitsy aloha ka. Ka enoy tsara ary ahy. Fa alohan'ny tantarako azy aloha dia mandehana ianao maka ranom-boankazo ao anaty vata fampangatsiahanao dia zavatra afaka tsakitsakoana ihany koa. Fa angaha dia resaka lava be mihitsy izany ry dada. Mandana ho aho. Aingana ianao anaka. Eny ary. Ohatray, toa tapaka anie izany jiro izany e. Ary toa ay misokatra ho azy ilay varavarankely. Dia io koa fa maty ny jiro. Ary izy izany vehivavy nitomany izany toa mampitahotra ahy koa na mihaino azy ary ka. Izy izany e. Iza ho aho. Toa tsisy mamaly akory. Zay kosa fanangina. Tera tsemboka be koa na haino azy teo ka. Ary maninona ary ny jirony tsy miverina ihany. Ary aloha mitsangana eto am-pandriana eto dia andeha hidina any ambany so mbany konterany misy olana. Ay! Iza koa ary za mamelaka tapika izany e. Ay! Izy izany e. Marina raha tsy miorina ny lohako. Marary ane izany e. Maninona raha misiora mafy be. Tsy hitako hoe inona ny alokalofana any anaty maizina any. Voa raha mafy. Ay! Marary izany Mivoa raha mafy. Ay! Ary sady efa milaza marary mbola mahafava ihany Ray. Ie, sarika mihitsy siry tantely Tsaroanao moa fampijaliana nataonao afo ny za mbola velona. Tsaroanao ny vavabe rehetra nampitondranao aretim-po Tsaroanao ny daroka sy ny voly nataonao Ary sao dia adinonao koa ny afatra hoe raha maty dia ho avy ny fotoana akako anao eto anilako. Angamba kosa tsy misy adinonao ireo rehetra voatanisako ireo Ary toa tsy mamaly iny ianao afaka mandrivorivana amin'ny fotsofinao Mba hoaka rery sarika. Mifony marary ane izany ataonao izany mamelamo ahy Ary toa mitomany marina Njo fangamotsy hoe ianao tsy mitomany izany mihitsy ninona miseho fa zakanao avokoa Afeky foana fa tena mifona anao re ary sarika. Aza mpitsaliana ohatran'izao fa mbola milahany eny zanatsika sady vadiko ane ianao Vady Tsy tadidinao ka vavabe nataonao anarana isy nitarainako anao dia namaly ianao hoe tsy vadiko izany ianao ry sarika. Rainjanako ao fotsiny Ary mbola nampianao koa avelao anao izay tiako sy mahasambatra fa raha ianao tsy mahavita ny fiainako. Tomany no nandravaka ny tavako tamin'izany fotoana izany. Fa toa nomehezanao fotsiny nataonao tsy misy dikany. Vao may ary nitakanao mafy tamin'ireny. Tsy rarahanao koa hoe vehivavy mitondra voaka ty izaho ty tamin'izany. Sady amin'izay zanakao ihany no entiko. Lehilahy ratsy saina raha izay ianao ry tantely Mifona re ary sarika. Akoa ny vavanao fa tsy te hahenao izany Ny fona sy ny valy taminao tamin'ny fahavelomako tsy nenonao.
ary tsy namelanao raha tsy tapitry ny haiko dia momana fa efa ampisifeny izay ny adidinao teto an-tany ka ho alaiko amin'izay ianao. Inona reny tianao ataoko hanerako ny raha tsy vitako taminao fa aza manao ohatran'izao ianao e. Tsy amelako raha tsy maty manaraka ianao e. Izay no tiako. Fa alohan'izany aloha dia mila manaraka mibaiko rehetra ianao. Izay tiako ny ataonao manomboka an'io. Fa raha tsy izay dia ho hitanao tsara ataoko mifofohy volo tsy tafapetraka eto an-tany etsony ianao. Miaraka amin'ireo karazam-behivavy nanitsakitsahanao anazy sy nanambanianao fony mbola velona. Aza manao an'izany ianao ry Sarika. Mba avelao ny zanak'olona fa tsy zareo nge nahafaty anao e. Ohatr'izay dia mbola miaro an'ireo vehivavy ireo ihany. Fa nga adinonao fa tena nisy tamin'izareo ireo neny nanao izay fomba rehetra afatesanay mianaka e. Kinanjo velona ny zanako. Fa za kosa maty no netraketraka ireo. Oka ry Sarika. Ho hitanao eo moa aza tanterahana tsakany sy andavana ny mibaiko e. Fa dia iseso fato ireo vehivavy ireo ary ianao ny amaranako azy. Izay fa mandra-peona ary tantely malalako a mbola hiverina tsy ho ela. Atray saika tsy marainako marina ny andro. Firy marina moa izao lery izao e. Ny findaiko moa ka ery alavitra ery misarzako. Allo iarina ka. Otre. Ay vo amin'ny 4 maraina ka i. Tena tsy havita ny atory etsony aloha e. Aleo mandeha mandro dia mikarakara ny sakafona mianaka maraina. Sady androany koa ny tsy maintsy andeha any amin'ny birao amin'le aferan'olona resaka vakitrano omaly iny. Ay tena valaka fa dia tsy maintsy mitsangana aloha sady sao koa hiverena ny kala Sarika eo indray. Ary tena tsy nofotsonana izany ny alina iny e. Tsy reny tarihako to mangana be ny ilany. So ihany fa tsy tazana be aloha raha tsy miorirana e. Dia tena manangatra tokoa Sarika. Tsaroako izy taloha rehefa misangy amiko dia milaza foana hoe tantely raha sitrapoko dia arery ianao. Ka izao no tadidio fa raha maty dia anangarako ianao sy izay rahavaviko ary tsy maintsy alaiko manaraka ahy ianao. Toa lasa neniko ny ditrako ka tsy azoko koa neny nahatonga ananao atalana ohatran'ireny. Vehivavy feno eraky ny tanàna ary tsapako fa izany no tena tsy zakany Sarika ka nitarika azy hatramin'ny fahafatesany io. Zao moa izy dia tsy manaiky fa noho ny adalako no nahafaty azy. Dia tena adalako mariny. Kanefa ka vehivavy mahafatifaty sady tsara tariny tsara toetra Sarika. Nefa dia ry inona naovako eritreritra ireny. Tsy mba miendrika olon'ny lalàna ny toy izao. Ny asako nefa manafainy maditra rehetra. Izay fa vita ihany koa reto fa aleo aloha hanomana ny akanjo anaovana rehefa avy eo mandra-pangotraka ny rano. Ay marina. Ay marina moa ka androany ny fingany saloy andeha amarana ny staziny any ivelany. Raha alina miraika amby folo ny fingany any vato. Dia andao an'ity dada madiry ity izany ianao anaka. Nefa tsy maintsy mandeha ianao satria adidiko sy efa voadiko tamin'ilay reninao nampijaliako ny hatafitanao. Dada Mandrosa saloy fa tsy midy io Ary efa taitra ela angambo dada io e. Efa vitako daholo ary ny sakafontsika mianakako. Ka mantsy fa efa avy nandalo tao an-dakozia tao lazaiko fa raivo ny tonga vao maraina teo. Nijereko ny eraky ny trano nefa tsy hitako akory izy. Dia izao zalasana ka tiany efitranonao izao. Ka manomana ny fitafiako anaovako rehefa avy eo any ahy. Sady so adinonao fa raha alina nge ianao no manaingy. Ahoana koa moa ny natonoko an'izany ry dada. Ka so alina koa. Lalana tsy maintsy hodiaviko anie izany alohan'ny tena hivoahako mpitsara. Inona izany izao no mampisento anao eo ka? Adidy tsy maintsy nataoko ny hatafitanao anaka.
efa voadiko tamin'le reninao fony izy mbola velona zany dia zao ianao hivoaka pitsara zao. Misaotra dada, raha tsy teo tokoa ianao moa nanao ahoana ny fiainako, neny efa tsy teto. Efa zao ny lalana voasoratra iainantsika rery saloha aza asiana sentosento sy alahelo ny fisarahantsika mianaka fa atao fifaliana ho anao dady eto foana miandry ianao e. Eny rery dada, fa hony tokoa ahy. Ahoana izay anaka? Tsy saronao very dada ny zavatra efa nangatahako taminao ohatra ny elo izay. Ino zany? Dia tsy tadidinao tokoa very dada. Ampatsiahivo e. Dada, aza lavina tsony fa mba miangavy a. Inona? Andeha ho any an-tany lavitra any a dia ilaiko amin'izay kosa angamba ny alalako ny endriky ny reniko ny teraka. Tsy nahatadidy azy akory satria raha ny fitantaranareo dia voatelo taona montsy any ny lozany. Ianao koa moa tsy namela ifandray tamin'ireo fianakavian'ny eny mihitsy. Dada, aza ampifilafilaina moa e. Mba omeo ana dia sarin'ny eny iray monja fotsiny aza. Misy zavatra omeko anao anaka fa tsy zao. Fa roviana indray ary, efa raha alina nge ny fengako e. Rehefa alohan'ny sarahantsika mianaka eny ivato dia omeko anao izay ilainao. Misy taratasy izay koa mantsy nisoratandreninao anao ka ngamby efa fotoana izao no hitanao an'izany. Indray ry dada, dia mba nisy an'izany taratasy izany ihany ve dia izao vao omenao ahy? Aza sinona resabe re anako. Zaho vao te hanome anao an'izany satria izay aho vao vonona. Mandehana aloha ianao any efitranonao fa iomana vetivety ahy e. Dia tonga koa dia ataovy tsara homana nentanao so tonga eo raha riva ka izay vao hikoropaka ianao. Sady aleontsika mianaka any amin'ny hotely no misakafo raha riva mba ho fanaovam-belomana ao re anako. Velomahoana koa ary, mandram-piona hoe ry dada. Eny e, mety foana. Dia lasa tokoa ilay zanako vavikely. Izy sisa no hoan'ny anteherako. Iny no hoan'ny arenako. Aleo aloha andeha mova vato fa ahay moa tsy ato koa raha liva gardien e. Zay. Aleo moa ny trano dia andeha atory fa tena reraka zany ka efa miray ora maraina koa ny izao e. Tena reraka le tsy lara tantely fa aleo matory amin'izay. Ohatra ny ila tsy atory zahato koa zany fa any amin'ilay zanako foana ny zay ka toa matsiaro ny fahampangana sahady aho zany. Kanefa moa tsy maintsy izay ny fiainanako. Izy koa mila atao tafitatra amin'ny farany amin'ny fianarana mba ho rehariako ihany koa. Ohatra ary toa misy rivotra hafahafa ny izany. Ay marina, toa misokatra ny varavarankely dia tapaka indray ny jiro e dia ho sanatry ve ka. Eny rery tantely a, za tokoa ty. Fa mbola nao inona ihany ianao ry sarika? Androany aloha za tsy haninanao e. Isotranao ary ny ataoko no nanatanterahanao ny fandehanany saloha any ivelany. Fatsoriko aminao fa zarako ary izy lasany fa atsika ny lanonana manomboko izao e. Dia tsy metaka ty maina intsony zany ianao. Fa mila fetaka nga ianao? Omeko anery mitady e? Oka rea, mifona e. Aza fetahana izany tsony aho fa tanterahako daholo izay tianao atao. Izany tokoa moa izy io. Tsara rehefa mahay milefitra eto anatrehako e. Ary totora tsemboka sady anie izany avako izany e. Ao fa fako ny atsembohanao. Gay, misy tanana mangatsika be misavy mitavako marina. Matahotra mafy aho zany. Ary toa matahotra ianao e. Fa ngatsy tsaronao hoe zany ilay olona niara-natory taminao taloha e. Za ilay ny fihinao, noroanao. Ary tia ny tena fahatsiarovana tena tsy maty atao poko. Zany ilay ny daroana sy nataonao tsisy dikany e.
nataonao tsinitsina fa vehivavy manitra amin'izao aiza ny vavabe nataonao taloha averendra mafy be tena ifonako izay rehetra tsy mety nataoko taloha aza fo azona tsony efa merako amin'ny zanantsika ny fahadisoko sarika tsaroko foana ary tantely ny vavanao taloha tamiko hoe ianao anie ny tehiteraka an'io kanefa noho ny tsy nisy ny anteherana ianao dia ainao ny nakazakeriny taty amiko tsy matentsony ianao lehilahy ratsy saina ny loatra ianao tsy mba nanana fomangoraka akory tamin'ireny sarika za kosa nefa niteny taminao foana fa ianao no tiako na dia nisy vehivavy maro ary hitanao niaraka tamiko tsy misy tiako ireny ianao ihany no tiako ry sarika lehilahy pe tsara velatsira izay ianao tsy tianako ny rana amiko izany tsy tianao aiko areniko daholo nefa naratsianao anahy fa za vehivavy mahanitra tsy manana trano sy fiara tsara sy ny sisa sy ny sisa tsy nataoko sakana teo amin'ny fiainako anefa izany fa niezaka foana nanana toy ny fananany olona saingony siparanao tsy namelanao raha tsy matinao masorena loatra ianao ry tantely ny fandrika raha-tsambatra amin'izany kinanjo tsaroa fa mbola hiverina aminao mandra-pavita amin'ny valifatiko izay marina voalasy sarika tena valaka tanteraka izany ny andro ty efa hadiva araina ihany tena koa nefa mbola handeha hiasa rehefa avy eo ahoatra iza koa ary zany miantso azany sady ay to ny ao ampiasany ty marina fa misy ny nandray ary manaja eny ary fa ho avy azao dia zao inona moa zany fa dia aloha tonga dia manainga fa efa niantso indray ny any ampiasanako dia toy izay nle tsy raha herany ny ainako nandritra n'izay fotoana maromaro zay gravy koa lesy zany ka raha za aloha ny teo amin'ny toerany lahy dia tsy mody eo tsomy mihitsy ka raha tsinonako isan'andro zao dia hitebiteby sy atahotra foana ve lesy enjana lesy ty sy mpabobaka be reny ve lesy dia tsy hisy na dia ray arana ikipetrahan'lahy ao an-tranony aloha mandra-patonga ny zanakelahy sarotra be ny amela ny trano tsisy mipetraka izany letsy ary matotoa zany ane ka naiza mety ahitana azy foana fa indrindra moa resaka vehivavy zany nandeha ilafiako vao mainka hatezitra mafy azy ka amin'ty ny tanteraka ny momba sarotra letsy niady amin'ny fanahy zany ka leo ary fa torokhevitra amin'ilay alahy oe ahoana ly ty zao misy olona izay ihany ahoana ly ty mahay manala an'ireny hoe fanahy ratsy reny lesy zany hoe mpitaiza olona moa zany no tena filaza azy maninona tsara zany ho mila makany lahy raha te hilamina zany hoe andeha hanompo sampy zany aka oka zao zay le toe-tsaina tsy milamina mihitsy mba mivoatra ho tsy misy hoe sampy zany fa fiarovatena lesy no atao fa tsy zany eritreritra laza mihitsy sady nio tsara nefa reo olona mpitondra fivavahandreo ary manana mpitaiza azy zay za andriamanitra lesy tsy manampy izay tsy manampy ny tena zany aleo aloha diniana momba n'izany letsy tena mila misaina tsara vao manao zavatra so animba zavatra be dia be eo ndraika zay vo hevitra moa lesy ny any atsipoko fa ilahy ihany ny tompo tsy fitika eny tsika miara-miasa eto foana fa rehefa vonona lahy dia teneny fotsiny mety koa any alahy amin'izay fotoana izay eny letsy misaotra na zany ary fa aleo andinika tsara ok fa zany eo ihany fa mahakamy le afirany antsony lahana vao maraina teo iny ka fomba n-zavatra lesy reny misy aza adina mpivadiny anako tapainy alahany an-trano mbola makaina tsara inika eny fa na zany ary ane tsy tena ninona loatra ihany satria nisy ny alako an-trano ihany zay aloha letsy fa rehefa aveo indray ok lahary dia atoritory atsy amin'ny dortoir atsy mantsy fa tena mitaka ny torimaso ka tena mampalahiro lesy lahary tanterika niezaka ihany no nandinika ny zavatra rehetra ny tantaran'ny lahy teo fa tena hoe zao le mijinjana fafiny lahy lahy zao niko ndry totsaroko foana toloha tamin'ny fahavelomandra tompoko vavy sarikireny tonga eto izy dia za manaritra sakafo an'ilay maditra lahy io
tsy malala na inona kory fa dia nadio fo e. Noho ny tatoerana moa dia nampijaliany tantely loatra izy. Tsy nafen'le ry akory ny karazam-behivavy arahany fa dia nadera neraka ny tanàna. Lasa simba tanteraka sarika. Narary lava, malahelo lava, ankana ny zaza tao akipony ary rehefa teraka somatsara dia nisy fotoana narary lava ihany koa. Aty ireny ho azy sarika. Kanefa raha tantely ary tsy mba niasa saina taminy akory. Nefa neka dia vehivavy mafatifaty sarika iny. Zara momba tara tamin'ny sarika ihany koa tamin'ireo fotoana ireny fa mipetraka efa zakan'ilay riny sipa kely. Eny fa namako ilay selara tantely anampy an'lahy araka izay tratrako aho mba tsy ampijaliany sarika an'lahy. Ohatra mandeha koa anie izany lery izany efa miromby 10 taona sahatka izao. Aleo aloha andeha anararoatra hitady sakafo sao dia misy iraka tampoka indray ao ka ho fatin'ny anohanany ety ihany la farany. Mandeha izany fotoana izany ka 10 taona izay ny lasa. Efa androany ny andro voatondro iverenany zanako avy any ampita. Vita sady ny fianarany. Dia ho gaga angamby izy ahita mahisy antitra ohatran'izao sady ka. Ho gaga koa izy satria tsy afaka ny amily fiara rery-tsony aho fa lasa manan-karama mpamily noho ny arerahako. Variana koa amin'ny tenin'ilay reto fa aleo atsony raha maro mpamily e. Ho tara fahatongavan'ny fiaramanidina eto ihany. Ora maro tonga dia mba fanao kely ny fiara ao fa iomana vetivety dia anaingitsika e. So dia taraiky eo ny fitohanana koa tsy izy any an-dalana aniko. Dada, manahoana dada? Zanako, tonga so ianao anaka. Nanahoana amin'ity? Tsy reraka? Tsy reraka izany ary dada. Ary ianao toa... Eny anaka, gaga ianao mahita. Aleo any an-trano resahana tsara ny mahazo ahy. Fa ahoana ary dada? Andao aloha hoditsika ho fa hitako somary reraka ihany ianao io e. Eny na dia milaza fa tsy reraka azy. Dada kosa e. Andao ary tsy maninona izany. Sady inona koa moa no tokony hijanonana eleto. Sara aza tonga eto an-tanindrazana indraiky eo. Tsy lalana kaika lera maro fa mandreraka be ny amboteiazy amin'izao oro izao Dia tsy afaka mihitsy izany hatramin'izao ary dada ny amboteiazy eto Tantaran'i. Efa tambavy io retsy Tambavy marina tokoa. Sa moa izany dia hanomboka hisedra azy ity indraiky io. Tsy atao makivy io ry saloia. Ny fanafodiny dia miala maraina be dia tsy tara. Fa zaho ary dada nisy fotoana mandinika hoe tsy tokony itony io famoivoizana io. Fa ahoana? Ireo mpitandro filaminana mihitsy no mahatonga an'izany. Ohatry, satria nahoana izy ianao ka? Satria miandry ela be anaty fitohanana ny fiara nefa rehefa tonga ny loloha any dia malalaka be ohatran'ireny tsy nisy ninin'ireny akory ny fitohanana. Izay mihitsy aloha. Amiko ry dada dia ny mpitandro filaminana sasany mihitsy no tsy mahay mandamina azy io toa vao maika aza manan-korotana. Eny misy fahamarinana ihany izany teninao izany ka. Saingy efa misy laminasa izay tsy maintsy arahan'ireo polisy ireo anie matoa reny ny ataony. Shi, dada koa ve moa tsy aron'ny any dada foana e. Ka izay ilay asa ry saloia. Tsy maintsy manaraka baiko izy ireny. Ohatra hoe andalo ny filoana ny manam-pahefana hafa amin'ilay lalana iray dia tsy maintsy alalahany ny lalana iny. Izany anefa nitarika ny fitohanana amin'ny toerana hafa. Ndrery dada, tsy maninona izany fa ty lalana ilay antsika ity kosa aloha vetivety sady malalaka. Misatra raha maro sao tsika efa kely sisa dia tonga sahady. Ianao ty ry saloia dia tsy miova mihitsy ka be vazovazo ohatr'izany. Tsara ny dada zave mba ohatran'izany fa tsy masika sikizitim-belona be. Izany aloha Very dada ka nijaro ohatran'izany niny nanaovanao azy. Dia tsy mba afaka nanafina niditranao mihitsy ve izany ianao fa nabaribarinao azy ny adalana rehetra sady efa nahazahoany aretana dia mbola hainao indray koa no nitariko azy. Dada, fa dia inona loatra ny tao anatiny tsy hainao tamin'izany? Tsy nanana fomba angoraka ve ianao hoe vehivavy tianao ngeneny? Fa indrindra olona tsara tarehy sy bika ary fahitako ny sariny. Dia fa zahinao ry dada.
Aza fantatra saloha. Kanefa ny zavatra tsy tsapanao any ry dada dia hafa ihany samy velondreny izany e. Raha mba teo sao neny a. Saloha, efonako aminao anaka ny vitako rehetra tamin-drenonao. Tsy nataoko fananiana izy ireny akory fa na za tena ko arigahaka isaky ny mahavita zavatra ratsy aminy dia tonga saina foana. Ohatran'ireny olona tsy tompony tenako ireny. Ko raha tsy olona sonody ianao ry dadako hoe tsy tompony tenanao. Tena marina izany anaka. Rehefa vitako ny dariko na ny vava ratsy nataoko taminy dia tonga saina hoe inona ary ty adalàna vitako. Raha ny alahelo koa neny ry dada no pariko aminao dia tsy ho zakanao a. Sainga maraiko anao dia tsy ndriko ny foko. Sady enako moa ny tombontsoako anao an'izany anao e. Fa zao tokoa. Eny anaka. Inona moa izany ny tena marary anao io e. Hitako lasa miamahi mantsy ianao. Aiza ny paosinao tamin'ireny nanatitra teny hivato ireny. Tsy misy marary azany anaka. Reraka fotsiny any tsapako. Ngapa koa dada miasa saina loatra. Sa mbola misy siba be dia be hafa ihany miaraka aminao ry dada. Aza miteniteny foana re zanako a. Samy malala. Ny tsapako tena olana amiko dia ny reninao tonga matetika mampijaly araka ireny tantaraiko anao ireny. Tsy hitako anefa ny atao ampitsaharana an'izany. Tsy hitako anefa ry dada izay hanampiananao a. Maninona ry dada raha manaraka ny lefitra natoro ilay mpiara-miasa aminao iny ihany. Sao dia izay no mahavaolana hatrehanao mantsiko. Eny ary. Aleo fa iantso azy ara-pitso dia hita eo ny ataony. Dada, aza miandrela tsony ianao fa mandehana ny amin'izany olona izany dia atao fe aloha ny alanenina. So mba izay no hatsaranao. Hitako miareraka mantsy ianao. So mba hanaraka hatry amin'ny ianao mantsy. Eny e, aleo ary aloha atory amin'izay fa tena reraka be indray aza andry saloha. Tafandrimandry ianao. Eny ary dada. Tsy matahotra ianao atory rery ato izany e. Ndeha ho any amin'ny efitrano koa mantsy. Ndana rehefa tsy maninona. Tafandrimandry ary dada. Arana sahady marina ny andro. Tsangana teto aloha hijery any dada. Mpanana ahoana ry izy eo izay. Hoe, mandroso anaka. Manao ny dada. Salama ihany anaka. Ohatry ny reraka aza ny fahitako anao izany. Angatsy natory indray tamin'ny alina. Zara raha natora e. Tena miseho amiko foana ny reninao e. Dada, fa angatsy mba mifono amin'ny eny mihitsy ny ianao moa izany e. So koa ary mbola misy zavatra nataonao azy tsy voatantaranao amiko ka matezitra mafy azy aminao. Tena misy tokoa anaka. Fa eny e, tsy hitako tokoa moa izay tokony hanafianako azy aminao. Eo mipetrahy, maka toerana fa hitantaranao amin'ny fizotry ny fiainana. Eny re. Bonsoir Sarika. Bonsoir Maharo. Salama vendry izany e. Ohatry ny tao menamena maso fa maninona ke? Efa hainao ihany ny fiainako rea. Aza manantsavan-tsono a. Sarika. Nahoana Maharo? Aza mampijaly tena rea. Rehefa hita fa hamono dia adabo ihany e. Olona tsy hiova miditra n'iny e. Jereny efa mampalahelo na mijery indray ary. Olona tsara tarehy kely io kely mitomany lava izao. Izany Maharo te hiezaka ihany fa le mahita lava ny ditrany dia tena tsy zakako e. Efa olona hita tsy raharaha ohatran'ireny aza rarahina tsony e. Avelao izy ianao an'izay adalany ihany. Zaho eto vonona ny ampanareo mianaka. Ay, 4 volana marina moa izany izao ilay zazakely. Efa herintaona izy izao ka. Ay, ary vetivety izy izany e. Fa tiako ny numéro ako. Raha ohatra ka misy zavatra afaka nampiako indray dia atsoy aho. Eto hanampy sy hanome an'izay tratrako rehetra ao andritsiny zaza iny. Misaotra indrindra Maharo a. Raha azoko tsara izany ry dada dia lasa niaraka indray io olona io sy neny. Eny anaka. Io olona io ny mpiara-miasa amiko taloha ihany e. Fa afekte tany amin'ny toerana hafa izy avy eo dia nanomboka libra be ny reninao sy izy. Ary hitako fa nifankatia be zareo. Matetika ny tantarain'ireo mpiara-miasa amiko fa mandalo eny amin'ny toeram-piasako matetika izy roa. Tamin'izany no nitsireny sain-dratsiko e. Dia sary-piaro dada. Nefa dada maditra.
Sady nareo ngamotsy efa nisaraka tamin'izany Nisaraka tokoa zay. Fa misy fotoana mila vanona dia mandeha mijery anareo mianakany ihany. Tada kosa anie izany tia teny raha navelanao hiainan-kahalalana izao zareo dia mba velona teo ihany neny. Dia ngamo izany ihany. Fa mbola misy inona koa? Roa taona lasa taty aoriana. Izany hoe ianao andray 3 taona dia maro fa inona kay mampiasa sainanao eo e? Tsy misy inona ke sarika Ahoana raha avako? te hiteny aminao aho hoe tiako loatra ianao e. Zany Ary tadio fa naiza misy aho dia tia ianao ary ny foko tsy mitsahatra amin'ny tempo anao. fa inona koa ary izany teninao izany ka? Ohatran'ny hoe olona andao anahy zany ianao e? Tsy andao anao ary malalaka aho. Te hiteny fotsiny aho dia izay. Tiako loatra anie ianao ty ary tiako ho amandrakizay. Eny ary za koa tia anao foana Izany ary tsy ala aminao mihitsy mandrakizay koa za maharo fa ndao marina kitsika mba andehandeha hivoaka kely any e. Izany izao no tiako atao sady mba te-haka rivotra kely miaraka aminao amin'ny moto maka toerana kely tsika dia mitsangatsangana any. Sa ahoana? Mety be zany fa ny tena tiako izao Inona ke? dia miaraka any ambanivohitra isika na dia 2 andro fotsiny ary. Tiako mba hitanao ny any aminay any amin'ny misy ny fasan-dady izany Eny tsy maninona mety izany. Ao fa alamintsika amin'ny programa dia mandeha tsika. Eny ary Ahoana ary ny fomba ilazako ny sarika fa za anie ka afekte tapoka any Mazanga ngamba ho lasa adaly izy raha hainao an'izany. Haiko tsara ary fantany ny situation amin'ny fiainanay. Aleo aloha hitady hevitra ny hijanonana ihany ngamba ka dia nefa amin'ny fomba ahoana ary? Chérie fa manina ao andry miasa saina be. Marary indray nga ny lohandry. Eny somary eniko marary mihitsy ny lohako lesy. Andao aloha ianao aterina ody avy eo vao miverina miasa. Fa hitandry ihany fa raha komsa koa nge mandalo matetika mila vaniny makambe ato Andao ary aza milongolongo ohatran'ny io moa zany eto foana ao andry andao veloma atao chérie ny andro koa me alina ihany. Andao ary Tsy tiako mahita andry miverina alina be aty mampitaintaina anahy fotsiny. Aza mitaintaina amina zany kia raha reo ndry farany za tsy manino izany. Ao tia mikasika andry. Latsaka andramasoko ry dada maheno an'izany tantaranareo izany ka tokony navelanao zareo mba hiainan-kahalalana fa tsy nigafy ianao. Atao ahoana fa izay ny vita anaka. Izany ny adalako ka mba mangata-pahamelana aminao foana re Fa efa vita tokoa moa izany le izy toy izy amin'izay ary hoe maty neny satria nataony dada inona. Isaky ny tonga ao aminareo tamin'izany dia manao izay toa manino foana. Midarika azy matetika dia hany ka nanjary narary izy. Niditra hopitaly mihitsy ny hafarany dia tsy afitra tsony. Andray ry dada dia za taiza tamin'izany iza mba nitaiza. Ny fanakaiky tamin'ireo fianakavian'ny reninao ianao dia zareo no nikarakara ny reninao teny amin'ny hopitaly. Ianao tany an-trano niaraka taminy koa. Za moa nanomboka teo dia mody nanao izay nanatonana an'ireo fianakavian'ireo mba azahoako anao ny tanjoko. Tamin'izany nahafahako ny savasava ny efitranonareo mianaka nahitako ny findain-dreninao. Tao dia hitako avokoa ny mesazany zareo izay mbola nifampitory fitiavana foana hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Dia tonga jery ny fatiny neny fe maharo tamin'ny neny maty. Tsy fantany akory hoe maty reninao raha tsy efa andro maro taty aoriana. Satria moa ny findain-dreninao ny vonoako. Mahafinaritra aneny ry dada fa maninona ary ianao no nanao ohatran'izany tsy mba tsapanao ve ny fahadisoanao. Izy ary rehefa niafy dia rehefa mba nahita rirany kely ty olona dia finoina indray. Efa nanenina anaka. Efa nifoana tamin'ny foana. Izy miseho amiko isak'alina io.
tsy manaiko fa mila manaraka azy hony aho. Ahoana ny atao amin'izany ry dada? Ka ngambana ka mila mitsabo tena amin'irony mpitsabo nentim-paharazany rony aho. Aiza koa ny ahitana an'izany nefa e. Any ambanivohitra izay misy natorin'ny hery aho. Hery le mpiara-miasa amiko ihany io e. Ka sao mba tsy mety izany ry dada? Tsy misy mangiditra an-draha mananaka. Aleo atao so mba hamerina ny aiko ihany. Eny ary ko. Amboary ny fotoana dia aleo miarakitsika makany amin'izany ary. Sady manao vakansa kely koa. Fa avelako aloha dada fa hijery ny sakafo maraina fa mety efa vita angambizay. Efa ela koa tsika mianaka ny resaka teto. Rehefa tonga avy miasa dada dia tohizana indray. Tonga dia izay voafanain'ny mpamily eo amin'ny fiaranaka fa sao taraiky aho. Eny dada. Tately tonga indray ianao ry sarika. Efa mba nifona taminao foana e. Mba avelaho amin'izay moa za e. Reraka ny aiko. Fangaho zato ianao malala reraka ka. Mbola aiza re zany e. Aty akaiky ka tsy hoatsy dia tsy reraka mihitsiny. Mifona moa e. Aza tao an'izao sarika. Zaho a tsy maheno fonanao zantsony. Velona nataonao tsinitsinina. Isan'andro vaky izao mitomany. Marary ny daroka ataonao. Fa tsy rarahinao. Mba nity olo-kafa nefa dia voamainy kafianao hatramin'ny farany. Marary ane izany ry tately. Tsy mba nihain'ny tarainako ianao. Nininao tsy nirarahina. Nininao nampijaliana. Ary tsy namelanao raha tsy maty. Tapitra ny aiko. Ary inona indray ty eritreritra andeha ho aiza? Hitsabo tena sa isainany hoe androaka lolo? Tsy afaka ao izany ary tantely raha tsy vita ny mission ako a. Maty manaraka ianao no ilaiko. Izay fa veloma vetivety indray renjanako a. Zay voalasa izy marina. Tena reraka ny aiko ka. Mba mifiry ary izao e. Aiza koa ary nanaovako ny findaiko teo. Erika. To efa amin'ny roa maraina marina e. Aleo rangahano manany akanjo entiko any ambanivohitra dia foazo ny saloa sy ny chauffeur fa faty ato ihany tokoa raha izao no mitoy a. Efa herinandro izay no taty ambanivohitra antsika mianaka ry saloa. Efa hitako miasa lamy dada ka. Matanjaka tsara mihitsy. Izany mihitsy ka. Efa hanandrana hitondra fiara hiakatra io. Mino fa ho vitako amin'izay io ka. Marina. Tokony efa vita dada raha izao tanjaka izao kosa aloha e. Ka omaly ary netana fa hanainga maraintsika e. Aleo ry raha riva ry dada ka. Za mantsy mbola hanao velomany indray very atsina ny mbohitra. Dia ho ery atsimo koa. Haiko mantsy fa afaka ataona maro indray vao tafaverina ty. Fa hono tokoa ary dada. Ahoana izay? Aiza moa izany neny no milevina? Any ambanivohitra ny ray benao any izy milevina anaka. Ao fa ho atoroko anao re. Eny ary dada. Fa aleo aloha andeha vetivety aho. Eny ary. Dia lasa izao ry saloa a. Ao ianao atsoariana tsy no mipetraka fa zasy rahaliva no atao. Izay mihitsy ka. Aleo za ato mihitsy amin'izay mba afaka mitsotsotra tsara koa. Raikitra izany e. Moramora ihany dada. Lalana hafahafa be io. Saloa. Ohatra ny hafahafana izy izany e. Fa maninona? Raisa aloha familiana rahaliva. Tena tsy ho vita ny dada io. Tsy ireo fa molakolana be. Dada! Be io! Saloia, mifona aminao ary zavako fa nampitondra ny mangidy anao. Maty koa ny rainao noho ny sitrapoko. Mafy ny nataony aho. Izay ny fantatro fa hampandry ny fanahiko. Mba haniraka anao aho anaka.
mandehana mahajanga dia jereo any maharo afaro izy fa tena nyty azy foana na dia voaterina andao azy ary nosarahany fahafatesana ny fiainanay afaro azy koa fa tia kotriny eny miandry azy efa eninao tamin'indrainao ny fiainako rehetra tsy nanafina taminao izy satria nisehoko matetika nampijaliako toy nanaovany anahy tiako maharo saloya ary ny sitrapoko dia teo akaiky ny namaranako ny fiainako tetỳ an-tany ndehanaka jereo fa ao anatin'ny telefaonina ny dadanao misy sariny maharo efa sarina asiako soratra hoe maharo izy io hitako fa nitehirizina eo foana le izy angamba hainao tsara fa mpitandro filaminana ny asany mora hitanao izy anaka rehefa hitanao ny sariny dia mahita mitady izany zanako izany izay fa mitsodrananao tafita soa amin'izao fiainana izao any ianao ary ataovy tonga soa ny afatra velomizany zanako izany maraina ny andro ary neny fa ina raha nydika andreny novoko ireny ary ny telefonina ny dada marina ka moa napetra ny tao anaty poketrako tamin'izay niakatra notiany dia izay no nahavitra ilay izy satria niraikitra tamin'ny vatako ilay poketra aleo aloha jereko fa efa nampirimokatsy anaty boaty atsy izy izay ngamany dia tokoa kay raha leo andramana velomina hoe mbola mandeha tsara kosa ka sady solobaty manosaryn'ilay dadako maditra ihany ty hitako eto amin'ny fond d'écran ty ary hoe jerena ilay sary maharona farany eny be sary koa izany telefona andry dady izany ka eto tokoa oayo ary tarehan'olona tsotra kely izany dia rahako ny afatraorina eny andeha tady amaro ary aleo ampiasaiko ty telefona ny dady ty fa atao iny napetraka fotsiny ato moa mahafana koa aty izany ka aiza ho aiza ro moa le toerana natoron'ilay polisy hitako tiary aloha tery retazako ry kosa angamba ena mitopitopoka mafy izany foko izany aleo aloha hiditra dia hitotony jerijery adaholo koa reto olon-dreto izany asa hoe misy inona nga aty amin'ny vatako marina raha tsy efa mingana ny tongotra oay io le olona misary aty amiko aty maharo ie tena izy mihitsy mipetraka eo maritany lehibe izy fa tsy nio fa nitarehana zany aza ary andehana tonako ka tsy maintsy manatanteraka ny afatry ny eny ihany io izay raha teoko moa ny antondihako aty dia misaotra anao anaka tonga aty an-tany lavitra aty napitan'izany afatry ny reninao izany tena marina fa tena nifankaty tokoa zahay fa saingy fa be mpakahala ny fitiavanay efa afaka niverina tany an-taninarivo ihany nisy fotoana fa noho ny tsy naty otsony andreninao dia aleko nijanona teto mahajanga ihany izy ny olona nantenaiko hita tany izy ilay olo tiako nefa tsy tany intsony dia naleoko eto ihany raha mbola teo marina izany neny dia enao ny dadako mangina ry saloha ohatra mahita ny sarika mahita ny pozina ohatra izao sa maninona moanaka raha miaraka mandeha mamanga ny fasandreninao tsika tsy mbola tamy mantsy ako nasa koa sane tsy mahatadidy hoe izy neny no milefiny ay fa efa natory ny dada ihany fotsiny ay ka andao ary hanomana fotoantsika dia hiaraka ho any mety mihitsy izany te ahita zany mafy satria raha tamin'ny fahavelomandreninao nisy fotoana izy efa nanao programa fa
hoentiny any tanindraza no ny satria izany lehilahy tena nyty azy ka tiany angataka tsodrano andoha-pasany ray benao. ndary zarako koa ary mba misy namana. Dia aleo ary tsy atao ela fa rehefa vita ny fialan-tsasatra ataonao eto Mahajanga dia miaingotsika. Za koa ny hijery anao ny tena antondiko eto na dia hanainga zao ary tsika tsy mampaninina mihitsy. Ary tsy mampaninina anao raha maraintsika ny mandeha. Tsy maninona ka. Tonga dia aty ampiasana koindriny raisiko hitondra fiara matsy fa tsy mampaninina ny vady aman-jana koa nefa. Aza manahy amin'izany re haiko foana mandamina izany. Eny ariko izay zany fa aleo amonjy ny hotely ny vatanako eny ary fa amin'ny enina maraina ry tonga eo mila tonga aloha fa manjary taraika eny an-dalana lavitra matsy ny lalana ko. Eny re izay fa maraina zany. Andao ary saloha. Araka ny lazain'ireo fianakavianao ry saloha dia hitsy izany ny fasana misy ny raminao ka hiaraka irosy eny tsika sa raha mba mety dia aleo andeha tsirairantsika makeo. Mijanona eto aloha zany ianao. Tsy maninona ary fa mandeha any ianao makeo dia izahay andreto rehefa vita ny resaka reo mianaka dia manatona eny any. Eny ary misaotra anao. Ndre mahaotra loatra tia mijery azy. Mbola vao teto akaiko dia mangano hoany sady ny ranomasony. Etandoha-pasan'oroneny hoany mba sisa afaka misy eto ny toerana kely mba afahako maneho fa tiako ianao na dia mbola zaza vao 3 taona monja ary ahitako anao farany. Fodely ny sarany fahafatesantsika mbola hafa ihany anefa raha toka mbola teo ianao. Hafa ihany raha toka mbola felin'aina ianao. Milanao aniny milanao anifindrisy sao ndraitraketraky ny hafa neny entiko aty maharo raha olo tianao voafedo izy hiresaka aminao. Eny tokony teo ianao dia maharo ny tatako. Izy no hitako fa olona mendrika anao. Tatanena dia nahatafita ary nampitsaly anao raha afaka namerina amin'ny fotoantsika ary neny dia naverina natao tsoka nanaraka maro tsika mianaka dia ohatr'izao tsy maty ianao. Neny satroka itsany eto foana. Tsy maintsy hamela maro iresaka aminao ihany koa nefa andeha fetifety indray aloha saniny Ndre jerety izy marina. Izay fa namafany ranomasiny dia napetrany eo amin'ilay fasana ny tanany. Inisy fanitsangana. Vita ny resaka ao afa-po ve ianao ry saloha? Andehana amin'izay ianao fa rehefa vita ny ianao dia anantony eny fa aza mihetsika eny. Eny ary kopahako ihany ianao rehefa vita ny resaka ay. Afy tena andohalika izy marina. Jery ao anety izy tasako avy ety miakohaka eo andoha-pasany. Tsy hitako izay lazaina ry sarika. Toa hita masoko ny tsikinao, ny angolangolanao ary mitomaninao tamin'ny fotoana ny olantsika farany. Sarika tena nitianao tamin'ireny fotoana ireny fa tsy sanatria hoe namelanao irery akory. Mba nisy koa ny tsy azoko nanoharana ry sarika tamin'ireny fotoana ireny. Mifona fa tsy nahatanteraka ny vadiko taminao hoe tsy handao anao sy tsy hanary anao ninonina miseho. Onerako amin'io zazaka ambotiny navelanao io nefa izany fa aza manahy ianao. Hotezaiko tahaka ny naterako izy. Tsofo rano ny fiaina mba ho tafita izy ry sarika. Fa mbola eo amintsika any akoatrany.
maro fa mitodika temikopaka aleoloha anatiny saloha neny efa tsy namantsika ntsony fa ao ny fitoerany vatany fa sika velona kosa sisa mba mifanasoa dia nanao voady tamin'ny reninao aho teo fa hitaiza sy tianao ohatrany zanaka naterako ka ahoana vonona venao hiverina mahajanga dia any mijery ny zavatra tokony ataonao misaotra maro eny ary isa mono mba iakinako tsony dia dadanao a manomboka izao hoe dada ny antsonao afa tsy maro tsony misaotra ry dada ary andao hamonjy ny fiarontsika andao hiverina ny mahajanga salavery dada midady hevitra ny hiverina eny tana amin'izay ianao eny aloha fa 8 heures izany andamina n'izany ny hiveranantsika ny mahajanga sady zako any ry dada efa afaka miasa amin'izay ay moa efa vita mantsy ny fianarako tany ampita tena mety izany aleo aloha tonga ilay mahajangatsika dia lama ny programa rehetra eny ary natolotry ny radio plus anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe valifatin'ny maty dia beny ny anjatantely raha vony arsoa na ianonao ny feon'ny petramitsetatanta ihajarandry tolotra randriana arson niaraka tamin'ny ravaka antsanyony sy anjatantely nandray feosina natotosa ajarandry